Merhaba tompoko lafinaritra tompoko vavy dia akapaliana indray no anorana anao ny mety ho tetry ny andro ary ho an'ny 3 andro manaraka. Manao izay 3 andro manaraka izay dia tsara manamarika fa ny fandalovan'ny rindrin-drano anaty atsimon'ny nosy indray aloha ny tena maritra ny tetry ny andro zany hoe amin'ny ankapobeny zany manomboka rapitsy dia isy fiakarana avokoa ny maripana ambony saika manerana ny nosy isongadina kokoa izay fiakarana izay aty amin'ny avaratra andrefan'ny nosy sy aty amin'ny ilany andrefan'ny nosy aty makasika andro tsakorana kosa dia maina amin'ny ankapobeny ankoatra ny manodidina ny tendrony avaratra iny no misy tandrifin-drahona kely ny alina no mety isy tandrifin-drahona aty amin'ny avoatany ao anatin'izay 3 andro manaraka izay jerentsika amin'ny atsipriana avy hatrany ny mety ho tetry ny andro ary ho an'ny rapitso maraina dia ny masoandro balika no mba nitoerana saika manerana nosy misy moa ny zavitany ho an'ny aty amin'ny afovoatany ny vao maraina misy olana manefaka kely kosa aty amin'ny morotsiraky ny faritra Ambatsoa sy ny faritra Sava aty. Tolakandro kosa indray dia mbola balika hatrany masoandro saika manerana nosy ny alina ny mety lalovana tandrifin-drahona kely aty amin'ny ilana sahana Analamanga iny sy aty amin'ny manodidina ny Nosobe morotsiraky ny Diana zany manodidina ny Alalalava iny dia morotsiraky ny faritra Sava. Raha ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius mafana kokoa ny aty amin'ny avoatany ho an'ny manomboka rapitso zany dia morotsiraka atsinanana araka amin'ny 30 degré Celsius morotsiraka andrefana moa dia 30 ka hatramin'ny 30 degré Celsius. Toeantsika makany amin'ny lahady izay toetry ny andro izay aty amin'ny tendrony avaratra manodidina ny tendrony avaratra misy tandrifin-drahona ny tolakandro sy ny alina amin'iny Diana iny sy ny faritra Sava iny toraka izany ihany koa aty amin'ny Taolaniaro sy ny morotsiraky ny faritra Atsimatsinana aty fa ny ankoatr'izay dia fandimby ny rahona sy ny masoandro. Raha ny maripana ho an'ny alahady kosa indray dia 17 ka hatramin'ny 13 degré Celsius hatrany mafana indrindra aty amin'ny avoatany morotsiraka atsinanana 30 ka hatramin'ny 13 degré Celsius ary 30 ka hatramin'ny 30 eo ny morotsiraka andrefan'ny nosy mafana indrindra raha ho an'ny alahady dia aty amin'ny avaratra andrefana zany mahatratra 17 Antsohi Mahajanga Maintirano 30 ary Toliara 30. Ho an'ny tontolon'ny andro ny alatsinainy kosa indray dia mbola mitolakandro sy ny takariva hatrany misy tandrifin-drahona aty amin'ny morotsiraky ny Atsimatsinalina sy manodidina ny Taolaniaro toraka izany ihany koa morotsiraky ny Nalanjorofo Ambalotsoa Sava ary manodidina ny Nosobe Ambilobe iny sy aty amin'ny Analalava tapany avaratry ny faritra Analalava iny ankoatr'izay dia masoandro balika aloha no iban-toerana. Ny maripana vao vinavina raha ho an'ny alatsinainy dia manodidina ny 19 ka hatramin'ny 19 degré Celsius mafana indrindra aty amin'ny avoatany nidina kely ny morotsiraka atsinanana kosa dia 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius izay mafana indrindra izay raha toka 30 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka andrefan'ny nosy mafana indrindra manerana nosy ho an'ny alatsinainy dia Antsohi hatrany aloha 17 degré Celsius. Makasika ny tany falitondrivotra kosa indray ary dia antonony amin'ny ankapobeny ny tany falitondrivotra eto Antananarivo renivohitra zany hoe maloto zany ambanina manodidina ny fetrany OMS avokoa ny rehetrarehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro kosa no jerena atao anatin'ny 3 andro manaraka dia mbola hijanona antonony amin'ny ankapobeny izay tany falitondrivotra izay zany hoe alotoloto hatrany aloha zany rivotra eto Antananarivo renivohitra. Makasitraka anao indray naraka izay ny trano farany ary dia manasanao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.